Raikitra ny savorovory tetsy Ambohimanarina andro amaraina nanodidina tamin'ny sivora sy sasany. Nitangorona ny mponina raha vao narefa nisy mpangalan-jaza tratra teny an-toerany. Teo anoloan'ny tsenan'Ambohimanarina no fantatra fa nisehony izany ary tapaka nandritra ny fotoana fohy ny fifamoivoizana noho izay tranga izay. Araka ny fanazavana izay voaray dia olona efatra izay tao anaty fiara golf no fantatra fa nangalan-jaza teny Atomadinika ka niazo an'Ambohimanarina izy ireo avy eo. Nisy anefa ny fitohanana rehefa nisy ihany koa ny olona izay nanaraka ilay fiara tamin'ny moto ka raha vao nitohana dia nobahanan'ilay moto ny lalana ka tsy afaka nietsika intsony ilay fiara. Araka ny fanazavana izay voaray hatrany dia zaza efatra no hitan'ny olona tao anatin'ilay fiara nandritra ny savorovory sy ny fizavana ilay fiara. Manazava ny raharaha kosa ny komisera avy eo amin'ny pôlisy ny boriboritany fa enina. Nampisahotaka an'ilay vahoaka zany dia mikasika an'ilay olo nanovana intervention avy ery an-tsena hoe tady hamono hanao fisaram-bahoaka. Ilay izy nitazomina ato miboriboritany fahenina hoe asehoy anay le zaza sy le olona mba tianay ho hita. Zay mahatonga an'zareo vory maro tao dia samy manana commentaire moa ry zareo atokotany eo. Zay koa moa zany tsy maintsy miaro le olona tagnatin'ny tomobily reo. Zay mahatonga andreo ny savorovory mbadika ao reo dia hita maso hoe iza le olo reo. Zay fa zahay zany raha nahazo anso zay hoe misy savorovory ary misy tomobily ao tady vonon'olo hoe nangala-jaza dia tonga ao dia miantso andreo mpitandro filaminana eo amin'ny tsena siaka Mbodivory kely hoe jarivinareo situation zao dia ataovinareo zay fomba hitondragnan'io sao dia doran'olo ao. Dia nandray ndraiky sy le polisy dia tonga ny taty le tomobily fa potika ny lunette arrière sy le olo agnatiny tao. Dia rehefa tonga teo koa moa zany niantso tamin'ny lehibe tagny amin'ny tsara lalàna dia tonga nandray ndraiky zany avy any nandefa nanao renfort sao dia isalaim-pagnahy andorona OPF-ny raha ty bâtiment-ny boriboritany fahenina ty. Dia tonga teo ny gera sy ny oera sy ny intervention samy tonga teo nagnampy anay amin'ny fiarovana nyty bâtiment ty. Fa rehefa afaka fotoagna vitsivitsy dia nivakina le fagnatsara lalàna reo olo tagnatin'ny fiara reo. Zay. Teo anatrihan'izany dia tezitra mafy ny olona teny an-toerana ka tao ireo nikasany anaovana ny fitsaram-bahoaka. Tao ihany koa ireo namotika ilay fiara ka nisy nitoraka tamin'ny vato ny fitaratra avy ao aoriana ka vaky tsy nisy noraisina. Nahitana pepy ihany koa ny vatan'ilay fiara izay sady voadaka no nisy nively tamin'ny hazo araka ny fampitam-baovao izay voaray. Efa niverina tamin'ny laony kosa ny fiainan'ny mponina tao aorian'ity savorovory izay niseho ity.